Napiaka-peo noho ny fanefen'ny semadiny tany ao anatin'ny tsena ny Coum mpivarotra atao zavatra malagasy sy fanaka. Mpivarotra 10 ny voakasiky ny raharaha ary nanao hetsika izy ireo androany teny amin'ny Coum 67 hectares. Ny angatahana eto moa zany dia momba nijerena manokana n'ity zavatra mitranga eto amin'ny Coum ity. Ny antony dia satria ilay izy efa mandeha tribunal. Nahoana moa ny apetraka sady ilay fefy ny zavatra mandeha tribunal ny fahalalana azy tokony mandeha araka ny lalàna nefa zareo mamefy an'ilay tsena. Dia ny angatahanay zany dia hoe moka mba ho jerena manokana zany toe-javatra zany maninona raha samy mba miandry ny tribunal izy io zao dia mandeha tribunal rapitso. Dia ny fangatahanay koa zany dia hoe aoka mba samy mba hiandry ny rariny sy nitsiny ary mba tsy hanaovana didiky fe lehibe zany ny mpivarotra. Zay tsy mitovy amin'ny mpivarotra ny amoron-dalana fa hoe hoesorina sy hanaovana ny fihetsika ohatran'ny fiantsiana sahala amin'izao mba olona mety tezitra ihany zay anatrehan'ilay izy kanefa noho ny lalàna dia miandry zay ary manatanteraka sy zavatra voalazany lalàna. Ny zavatra ataonay zany amin'izao dia ny manaraka ny tribunaly ary efa manao fitoriana fana manaraka indray zay mahakasika an'izao raharaha zao. Nanamafy ny mpivarotra fa tsy ala mitoerana izy ireo ary hanohy hivarotra ao anatin'izao fetiny farany taona izao. Miandry ihany koa ny fanapa-kevitra ny fitsarana ao anatin'ny raharaha mampifanolana mpivarotra eny amin'ny Coum 67 hectares sy ny seimady ity.